salamo fa fito amby efapolo amby zato ka ny andiny ny faharoambin'ny folo mivoaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ankalazany Jehova ry Jerosalema, mideran'Andriamanitra ry Ziono. Izany salamo izany tokoa no entina ny tanànantsika ankalazany Jehova ary idera an'Andriamanitra. Miarabanao tompoko tratra indray ity fotoan'andro any ity. Namakivaky enemantsika mianakavy. Nandalo zavatsarotra maro ihany angamba satria tsy laozany fahasarotana ny fiainantsika eto. Fa no asoavin'Andriamanitra tsika narovana ary dia tonga soamatsara amin'izao fotoana efa narahantsika izao. Tsy nisy avy amintsika ngeny na tonga antsika ho velona iny androany afaka miaraka indray androany. Fa noho ny fahasoavan'ny tompontsika tamintsika tsiraray avy ka dia isaorantsika Andriamanitra ary ometsika voninahitra mandrakariva izy noho ny amin'izany rehetra izany. Ko dia miarabanao tafaraka aminay ato amin'ny antsa kira fidirana indray amin'ity androany ity. Manasanao indray zany andray toerana dia hiaraka hideran'Andriamanitra isika miaraka amin'ny vahiny izay nasany. Androany dia gropy anankiray no miaraka amintsika. Orion Melody izany no anaran'izy ireo. Mahafinaritra ny mahita azy ireo ary hiaraka isika iray fo amin'izy ireo hiderany tompontsika. Manana talenta, manana fahaiza-manao ary manana fahendrena koa satria natokany ho an'Andriamanitra sy fideran'Andriamanitra ny talenta sy ny mena azy. Koa dia tsy tazona anareo ela fa andao isika hideran'Andriamanitra ary ankalazan'i Jehova araka ny voalazan'ny salamo novokitsika teo miaraka amin'ny Orion Melody. Tawari. Fitiavanao so tutoriza isan'andro vaovaka hasandratsay fa ianao no Andriamanitray mendrika hira sy firera haleluya hosana hoanao tompontsito izay Javetsuku Hirai Siukarulina Izai Jatuka sijakau Lai suba umangicha Autulu jayu anau lai mitera Manjakisa Ianarana Fani fitiavanao So tuturizao Si miuva hachizao Isaurana Nua sandra jaiguanao Jesu Christi lai pamuziti Fitiavano duri Ombarai sugaudirai Nifidega nagawampu Hirai siukaluinai Jai Jatuka si jakau Jai suba uanicha Hatulu jayu anau rai nitera Manjakisa Umpagai sugaudirai Nifidega nagawampu Hirai si
satria noho ny nanolotra hira anankiray tamintsika teo a terainay izay irzay no anoloranay fiarabana ho atsika rehetra izay manaraka ity antsakira biderana ity tsara ny afantaranareo a ny membre ao anatin'ny groupe Orion Melodia atsy amin'ny sisiny atsy a feo faharoa hirantsoa manaraka Angela ary ny ato manampy amin'ny feo fahatelo Safidy Nicolas faly marabanareo zahay ary tianay ny manolotra hira fiderana ho atsika ho voninahitra Andriamanitra ary ihany koa mba ho atsika tsirairay izay manaraka izao fandaran'izao hikasika amin'ny fonareo ary ankahery anareo koa ny hira izay iraina hira manaraka Safidy ny hirantsika manaraka dia mitondra ny lohateny hoe resy lahatra ny afatra finosin'izany hira hoe resy lahatra zany a dia ny faneketsika ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo Kalvari ho anao ho atsika rehetrarehetra izay mitondra fanantenana sy fifaliana ho atsika rehetra indray mankasitraka ary Andau Jesu mati uai ivesatra ny lonje zay tokony buai dia zaho izay kamboty sy sara zay piai tsy aiko lazaina iafaliako famonjena izay natolotra ifoko manotolo ilofanatitra omeko anao sy tompo fa resy lahatra mibitsika ato anaty ny feony ranao mitaonay hatrany anatony zao ny hazo fijalina ny humboanao handao reo adalana nazaritra taro tsy haiko holazaina ny hafaliako mandray ny famonjena izay natolotra ny foko manontolo indrofanatitra omeko anao ry tompo fa resy lahatra tsy haiko holazaina ny hafaliako mandray ny famonjena izay natolotra ny foko manontolo indrofanatitra omeko anao ry tompo fa resy lahatra fa resy lahatra fa resy lahatra ny hira zay iraina manaraka mitondra ny lohateny hoe sambatra ny fo ny afatra tiana ampitaina dia eo akaikin'i Jesosy ihany a no mahasambatra ananantsika fiadanam-po mihay nofinaritra tompoko Teu
famarananay a ny tapany voalohany dia hira mitondra ny lohateny hoe matoki tsara ny mitoky amin'Andriamanitra dia manasa antsika rehetra anaraka izany hira izany ampalianana.
fa izao hanome ho anareo ho anareo ilay fitsaharana mankale zazay miasa fantsatsa sasatra ianareo zay manesatendana fa izao hanome ho anareo ilay fitsaharana feo mampintraka fandreko fanantenana hoay ratotsy zaka ny sedra hadimpanay feo mampahery naotsofonany anarako tsy amela irery tsy solay anjarako feo mampintraka fandreko fanantenana hoay ratotsy zaka ny sedra hadimpanay feo mampahery naotsofonany anarako tsy amela irery tsy solay anjarako tsy amela irery tsy solay anjarako isaorantsika ny Orion Mélodie nanao zay tapany voalohany zay niaraka tamintsika teto ny teran'Andriamanitra. Isaorantsika izy ireo satria manana fanoloran-tena, manana fitiavana iteran'Andriamanitra ary dia niaraka tamintsika tamin'ity takariva izy ity. Mbola hiverneur zareo rehefa avy eo fa makaina kely izy aloha dia andendrantsika andray ny tenin'Andriamanitra zay efa mahazatra antsika isaky ny antsakera fiderana tahaka izao. Salamo fahenina amby enimpolo no horaisintsika amin'ity androany ity ka izay no hiderantsika angalantsika anatra, angalantsika fampaherezana mba hahatonga antsika hopiterin'Andriamanitra mandrakariva. Salamo fahenina amby enimpolo dia ovakiko ny andiny voalohany sy ny faharoa dia avy eo mitoy eo ihany ao anatin'ny fotoana foy izany fijerentsika ny salamo fahenina amby enimpolo izany. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an'Andriamanitra ry tany rehetra ary mankalazany ny voninahitry ny anarany omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Izany salamo izany izay Davida mpanjaka moa no nanoratra azy dia fanasana nataon'ny Davida mpanjaka ny tany rehetra, ny firenena rehetra, ny olona rehetra tsy zakanavaka nasainy Davida daholo satria voabanga ao anatiny hoe tany rehetra ty ty planeta misy antsika ty voabanga ao anatin'izany dia nasaina daholo zany ny rehetra ankalaza ny voninahitra ny anaran'Andriamanitra ary hiderin'Andriamanitra ny rehetra tsy zakanavaka. Tena zava-dehibe no afantarantsika an'izany fa isika dia tokony iray fo amin'ny rehetra koa hiderin'Andriamanitra araka ny fanasana izay nataon'ny Davida teto. Tena miray fo miray saina hiderin'Andriamanitra, vava iray ho saina iray ny arahantsika miderin'Andriamanitra amin'ny olona rehetra izay manao toy izany koa. Asaina mantsy fa tsy terena, asaina ny olona rehetra hiderin'Andriamanitra ny tany rehetra amin'ny voninahitra azy. Ary eo amin'ny andininy fahavalo ary dia izao mihitsy no lazainy hoe amin'ny anaran'i Jesosy andininy fahavalo misaorana Andriamanitsika ry firenena ary sandrato ny feo fiderana azy. Tena sainy Davida ny tany rehetra amin'ny firenena rehetra hiderin'Andriamanitra ao anatiny izao sy ianao. Eo amin'ny andininy fahatelo amby enimpolo kosa nefa rehefa mamaky an'ity salamo fahenina amby enimpolo ity isika dia somary nivadika indray Davida ka izy tenany ny olona tsirairay mihitsy zany izy tenany no miteny hoe hiditra ao an-tranonao mitondra fanatitra doranao efaiko aminao ny voadiko izay nitonon'ny molo sy naloko ny vavako fony ao azy pahoriana ateriko manao fanatitra dorana amin'ny matavy mba misetriky ny olona
hanatra ombola sy osilay aho. Davida mihitsy ndraiky sa zany izy tenany no mitondra ny tenany hideran'Andriamanitra amin'ny fanaterana fanatitra. Izy manokana mihitsy zany nahatsiaro fa nomen'Andriamanitra tombotso dia nanao fanatitra voady amin'Andriamanitra. Mety nanasan'ny olona rehetra andeo hiaraka amiko ianao anao fanatitra ho an'i Jehovah. Ka ny fideranan'Andriamanitra zany dia ny rehetra no asaina fa ianao koa manana adidy manokana ary manana fomba manokana anao manokana hideranao n'Andriamanitra no ny sonomeny ianao. Raha ohatra ka asiana feo an'ity tsy fantatra izay nanaovan'ny Davida azy fa raha izao ohatra mba na ireo mpamorokira ohatra manisy feony dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo dia ireo toko-pihira rehetra ny manao azy. Zany hoe ny kara manontolo mihira azy, hira tambabe mety misy feo efatra, misy feo enina tsy fantatra dia atao. Fa rehefa amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny roapolo dia lasa ohatrany hoe olotokana mihira azy. Raha za zany mba manisy feon'izy ity zany mba tiako anaovana azy satria ohatrany hoe tanita miavaka tsara mihitsy ilay salama hoe olona rehetra no saina voalohany dia avy ilay olona mihitsy olotokana ilay olona anankiray mihitsy no miderin'Andriamanitra. Tena tsara loatra izany fomba hideran'Andriamanitra zany ary amporosena anao izany sika ianao manokana manana fotoana hideranao n'Andriamanitra manokana no ny soa nataony taminao manokana tsy niaranao tamin'ny vadinao ny any tokantranonao fa ianao manokana manana an'izany ianao dia hiderao Andriamanitra. Ary raha ito amin'ity salamo fahinam-bimpolo ity dia izao inona ny antony hideran'Andriamanitra dia izao no lazainy eo amin'ny andin'ny fahatelo. Lazao amin'Andriamanitra hoe endre mahatahotra ny asanao fa ny fahalehibiazan'ny herinao no ikoizan'ny fahavalonao anao. Zay zany aloha ny anankiray ny fahalehibiazan'Andriamanitra dia lasa mahatahotra sy mikohy ny fahavalo. Ary ny eo amin'ny andin'ny faharoa dia misy hoe omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Ny voninahitr'Andriamanitra koa zany dia teny hiderana azy. Le voninahitra zay an'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny voninahitra ndraiky ary mahasarotany an'Andriamanitra ny voninahiny, mahasarotany azy zany. Izao mihitsy ny lazainy eo amin'ny Isaia faharoamby efapolo. Isaia faharoamby efapolo ka ny andininy fahavalo dia izao no lazain'ny bokin'ny Isaia. Isaia faharoamby efapolo andininy fahavalo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izaho ny Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fideranay ho an'ny sarin-javatra voasikotra. Tena sarotiny Andriamanitra amin'ny voninahiny, sarotiny Andriamanitra amin'ny fiderana azy. Ka raha manome voninahitra azy isika dia tady teo fa manokana ho azy zany. Ary ilay hoe matahotra mikohy ny fahavalonao ho an'reto fahavalo reto ny fikohizana ny fatahorana dia vokatry ny fanehoan'i Jehovah ny heriny. Fa raha ho atsika izay midera azy ny fatahorana dia vokatry ny fitiavana atsika, ny fanajantsika azy. Noho izany dia andao ho mpideran'Andriamanitra isika, andeha hanome voninahitra n'Andriamanitra isika. Fa Andriamanitra be voninahitra ny Andriamanitra isika ary mahasarodiny azy ny voninahiny, tsy omeny ny hafa ny voninahiny na ny fiderana azy tsy omeny ny sarin-javatra voasikotra fa natokana ho azy. Andriamanitra manana fahalehibiazana ka mampatahotra sy mampikio mihitsy ny fahavalony fa mahatonga antsika kosa hananja satria manana fitiavana antsika. Ary ny fahatelo farany dia izao ery amin'ny andimy faharoapolo hoe isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany fivavako na nanaisitra ny famondram-bony tamiko. Ny antony hideran'Andriamanitra koa zany dia Andriamanitra tsy manaisitra mihitsy ny famondram-bony aminao. Rehefa nanoty ianao ka mibebaka dia omeny ianao mamempona ny famondram-po ary avelan'ny heliko. Etsy ambony mantsy dia fantatra Davida tsara fa raha mankasitraka ho tao ambony izy dia tsy hainao azy Andriamanitra, kanefa dia niainy tokoa Andriamanitra ozy izy satria tsy nanaisitra ny famondram-pony taminy. Zany tokony hitarantsika n'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manalako ny famondram-pony amintsika. Andao ianao hideran'Andriamanitra, ho mpideran'Andriamanitra satria nomeny anao ny famondram-pony ary tsy mbola nasorony taminao zany matoa ianao mbola miaraka sy tafaraka eto amin'ity androany ity. Fa ny angatany aminao kosa dia izao: raha manoty ianao dia mibeba ary aza mamerina intsony. Zany mangatan'Andriamanitra aminao.
koa andao piderazy noho izany toetrandrehetra zany e ary andao anao tahaka ny davida hiaraka iderin'andriamanitra amin'ny olona maro zay miderazy sy mame voninahitra azy ary ianao manokana koa mifiainanao manokana hopiderazy de hotanteraka aminao ne zany teny zany amen. Andao ndray raisika ireo groupe Orient Mélodie ireo mba iderin'andriamanitra mizao tapany faharoa zao hiaraka amintsika ndahoary. Tsara hoay ny fananananao tompo ty fona ireo aiay fa ianao no efa tonga tyty nanolo tena ny hafy hoan'izao rehetr'izao ny dalinanaiko faty hinonano avaliko anao tuka tsara hoay ny fananananao tompo ty fona ireo aiay fa ianao no efa tonga tyty nanolo tena ny hafy hoan'izao rehetr'izao ny dalinanaiko faty hinonano avaliko anao. Seso misaoce Seso etava voce Antukatsara uai Antukatsara uai Fone ai ai apetrako an-tananao fa isan'andro vaovao ny fitisy ny hasoavanao eny leraiko isan'andro ny anaranao riray hiposakilay masoandro de fiainana mandrakizay izay rehetra hatao indro apetrako an-tananao fa isan'andro vaovao ny fitisy hasoavanao eny deraiko isan'andro ny anaranao riray hiposakilay masoandro de fiainanao mandrakizay Seso misaoce Seso etava voce Antukatsara uai Fone ai ai Seso misaoce Seso etava voce Antukatsara uai Fone ai ai Antukatsara uai Fone ai ai Fone ai ai ilay hira teo dia mitondra lohateny hoe antoka tsara. Ity raha manaraka ity dia mitondra lohateny hoe ma prière.
tonombavaka izy ity a fanoloratena ho an' jesosy na dia eo aza ny fahalementsika dia Andriamanitra afaka manome atsika izay zavatra rehetra izay ilayntsika. Ny hira iraina manaraka dia mitondra ny lohateny hoe tompo roa. Dia raha anana tompo ihany dia aleo Jehovah-Andriamanitra ny ataontsika tompo. Mihaino finaritra tompoko. Hanupo
sampy hanadinonao iray tena ty mety zao retry zao tsy laviko kanefa mba tadidio jesosy ty no aza mba adino la efa ty anao taloha tsy ary anao raha to tsy teo izy ny fiainanao dia izy no nampisy ho very anao raha to tsy maty izy nanolotra ny ainy ho anao tsy misy olona afaka hanompo tomporo fizay mitoeran'ny vonao dia io no tomponao ko mila fitantremana io fitiavan'io mba tsy ho tonga sampy hanadinonao iray tena ty tsy misy olona afaka hanompo tomporo fizay mitoeran'ny vonao dia io no tomponao ko mila fitantremana io fitiavan'io mba tsy ho tonga sampy hanadinonao iray tena ty tena ty hanompo tomporo tena ty iraha manaraka maranana azy a dia fampiomanana atsika amin'ny fiavian'i jesosy kristy a fandroany a mba handray atsika ho any aminy arao finaritra ary rahalahy sy anavafy malala dia izay ihany koa ny entinay mametraka veloma ho anareo Ioana hitsena mitombo ianao tsy nandreno antsoko ianao mahalala mitoera samiala volenao ambala Ioana hitsena mitombo ianao tsy nandreno antsoko ianao mahalala mitoera samiala volenao ambala na misy fanenjehana sy ilaina mialavena mba tohizo ny lalana naovinao vatovina aza miatoato mandravatonga ho antany vaova na misy fanenjehana sy ilaina mialavena mba tohizo ny lalana naovinao vatovina aza miatoato mandravatonga ho antany vaova
lay tompo nandrasana ela ka haza sondrina navarimbarina fa saody sorina imanina fa hoavy tsoela lay tompo nandrasana ela ka haza sondrina navarimbarina fa saody sorina na misy mifanenjehana misikilaina mianavena fa tohizo ny lalana naovinaovato hasamiatoato mandrapatonga ao antany vaova na misy mifanenjehana misikilaina mianavena fa tohizo ny lalana naovinaovato hasamiatoato mandrapatonga ao antany vaova na misy mifanenjehana sikilaina mianavena fa tohizo ny lalana naovinaovato hasamiatoato mandrapatonga ao antany vaova na misy mifanenjehana sikilaina mianavena fa tohizo ny lalana naovinaovato hasamiatoato mandrapatonga ao antany vaova mandrapatonga ao antany vaova mandrapatonga ao antany vaova sotra n'Andriamanitra isika tena manandratra amin'ny voninany isika satria niaraka tamin'ny fifaliana androany tena nahatsiaro ohatrany niakatra zany ny fanahitsika ny saitsika ary tafaraka tamin'ireo anjely eo an-danitra midera azy sy manome voninahitra azy tamin'ity takarivo ity niaraka tamin'ireo groupe Orion Mélodie izay niaraka tamintsika tamin'ity Antsakia fiderana natao androany ity sorantsika Andriamanitra noho ny fisin'ireo groupe ireo nafahantsika miray fosiny rasaina nitera azy ry sorantsika Andriamanitra nanome fotoana nafahantsika nanome voninahitra azy isorantsika Andriamanitra satria manome fifaliana antsika mandrakariva ao anatin'izany fiderana izany sorantsika koa ny groupe Orion Mélodie nanaiky ho vahintsika tamin'ity androany ity ary tsy hoe vahiny fa nitarika atsika ho amin'ny fideran'Andriamanitra indray tamin'ity androany ity enganeka hitombo mandrakariva ny fahaizana sy ny talenta zay omena zareo ary indrindra enganie mba ho mpidera an'Andriamanitra mandrakariva ireo tsy ety any eo amin'ny ranomasina fitarana koa rehefa ho avy Jesosy eo amin'ny rano lanitra dia metraka miveloma aminao indray zany satria tapitra ny androany na tiana aza moa niaraka tsy maintsy misaraka kanefa na izany azy dia feny fifaliana raha hisaraka aminao ary tsy fifaliana izay no tehirizina mandritra ny andro mandra-piaona antsika amin'ireny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra eto dia manao fanentanana kely fa amin'ny herin'ny androany toy izao dia hiavaka mihitsy ny fandarantsika tsy ohatran'izao hitanareo satria tonga dia mivantana avy hatrany avy amin'ny fiangonantsika ao Soamanandrariny ko dia manasa anao dia endrizao sahady dia efa mivonona hiaraka aminay amin'izany Antsakera fiderana ny herin'ny androany izany fa meloanisa rahantsika aloha dia andeha omenanao indray ny teny atao amin'ny soratra masina izay ampahery ianao entinao mamakivaky ny nemana izay hiandrasanao ny amin'ny herin'ny androany hiarahantsika indray Isaia 20 ka ny 120 io no omenanao ary mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tsotra nomenanao mihitsy zany fa tsy tampoka no ivoahanareo ary tsy lositra no andehananareo fa Jehova no hitarika anareo eo aloha ary Andriamanitra ny Israely no vody lalanareo matokisa ry namana malala isany matokisa ry mpiara miderin'Andriamanitra isaky ny fotoana tahaka izao matokisa fa ho loha lalantsika sy vody lalantsika Andriamanitra ary tsy ivoaka amin'ny hoe fahatampony isika na amin'ny fandosirana fa izy ny lohalantsika sy vody lalantsika mandritra ny herinandro izay misokatra amintsika io dia fikiro zany teny zany ary ekeo sy inoy fa eo amin'ny fiainanao mandritra ny herinandro iny miaraka amin'ny Andriamanitsika dia metraka amin'ny velomandray ary tompoko dia raha sitrapon'Andriamanitra zany amin'ny herin'ny androany amin'ilay fomba manokana amin'ny fiseho manokana miarahantsika dia samy mitondra mpavaka sady zany fotoana zany
fa tena lehibe io fotoana rahantsika amin'ny zoma heriny io. Da ho ary tompoko samahitany Andriamanitra mampamangy ny fianakaviana rehetra na izany aiza misy atsika. Veloma tompoko.